amin'ny importation massif io avy any amin'ny importation zany dia efa misy certificat de conformité mandalo any amin'ny dépôt ny logistique pétrolière izy a efa misy test ataon'ireo koa any miditra ao anaty canaux citernes izy a le mizara amin'ny station dia efa misy test ataon'ireo koa any fa ny anjarana station koa rehefa tonga eny amin'ny station a dia misy procédure be dia be inona aby no atao a alohany avant ny dépotage pendant ny dépotage après ny dépotage manao zany zay a eny amin'ny station tsirairay avy a manana ny fitaovana zay a hijerena ny qualité sy ny quantité ny produit amidy eo zany mbola aveny ambony camion aloha ny produit a dia efa tsy maintsy mampiasa ny atao hoe thermodensimètre io zany a hijerena ny température an'le produit ao anaty io satria hydrocarbure rehefa mafana na mangatsika dia miova ny densité dia miova koa le quantité hitanao le fesinao misy calcul atao zany zay manana an'izay daholo ny station rehetrarehetra ny densité an'ireo produit ireo a ka gazoil izy hafa ny densité pétrole izy hafa ny densité raha super 95 izy hafa ny densité raha vao mihoatra le fourchetten'le densité zany io zavatra dia efa fantatra hoe tsy normal ty produit ty dia lavinay zay aloha zany mipata ohatra zany dia mbola voeny ambony camion ny produit dia efa maka échantillon zay asinona n'le pata ho iny da rehefa mivadika ny lokon'le pata ho iny dia misy rano azony laviny koa zay zavatra zay ary zany zavatra rehetrarehetra zany rehefa manao livraison camion dia misoratra n'ireo marika rehetrarehetra zay miteneniko anao zay misoratra ao anaty bande de livraison zay zany hoe raha misy olona mitarainy zany hoe tena tsy ambo ny teto na nitapiarany ny teto dia azo remonter na any anatin'ny atao hoe registre d'exploitation nefa mbola soratana ihany koa reny hoe tamin'izao ny produit tao zao ny présence ataony zao ny densité normal zany amin'ny quantité et en qualité izahay ko dia manana jauge raha voasanatria ka hitanay hafahafa mouvement de stocknay any amin'ny station dia manao essai de débit zay test de débit amin'ny jaugenay